Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Izao atao raha sanatrika lavo ianao. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tsy mbola anjely sika fa ety tany mpiazakazahana ety mety izy fotoana ho lavo ianao. Ary tena malemy mantsy ity nofontsika ity. Ka mety iseho izay fahalavona izay. Mety miverimberina ny an'ny sasany, mety indray mandeha ny an'ny sasany. Izao vidéo izao tsy sanatria manamaivana ny atao hoe fahalavona, fa tena manome tari-dalana antsika kosa ahafahantsika miarina aingana ao anatin'ny fahalavona. Tadiory havana fa ny devolo ny tena ao ambadiky ny fahalavontsika. Izany hoe ianao ilay tafiala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, ianao ilay nanao ilay faharatsiana iny, ianao ilay nanota na nanao zavatra ratsy tamin'ny hafa sy tamin'ny namanao iny, na tany ampiasana, na tany ampianarana, na tamin'ny tenanao, dia tadidio fa ny devolony ao ambadiky iny. Ka rehefa lavo tao anatin'io fahotana io ianao dia izy ny faly voalohany. Ary tsy faly fotsiny fa vao mainka koa manao tsy indrio fahalavo. Izany hoe mbola vao mainka tsy indriny mafy mihitsy hatrany amin'ny conscience anao any ka mahatonga anao na zavatra kely azy lasa tsy mety afaka ao anatin'ny lohanao mihitsy ilay izy. Fa manakorotana sy manimba anao mahatonga anao tsy ahavita na inona na inona intsony. Io asan'ny devolo io no mahatonga ny olona asehony amin'ny lalopy mihitsy ny fahotana vitan'ilay olona. Dia lasa ohatrany hoe zavatra goavana be ka mahatonga ny olona tsy handeha hivavaka intsony, mahatonga ny olona hiala amin'Andriamanitra, mahatonga ny olona nameloka ny tenany mandrakariva, ary ny sasany azy taritiny mihitsy ho amin'ny famoiza-po satria hoe tsy mety, diso, ratsy, tsisy lavana anao intsony. Izay ny tanjon'ny devolo ao anatin'ireny fahalavona ireny. Manisy teny izay teny tsy avy amin'Andriamanitra ary lainga be dia be ny afafiny ao anatin'ny sofintsika ao anatin'ny lohantsika ao rehefa tonga izay fotoanan'ny fahalavona izay. Ka mahatonga ny olona sasany ohatrany hoe tsy manana hery harenana intsony. Mafy loatra ilay ataky ataon'ny devolo anatin'ny lohany ao dia ohatrany tsy mahavita mitsangana intsony fa tena hoe efa reraka sady efa miverimberina ity zavatra ity dia efa tena ohatrany hoe marina daholo ny teny rehetra izay ambaran'ny Satana ao anatin'ny lohany ao. Amin'ity an'io ity dia teny aminao ilay tenin'ny fahamarinana. Lainga daholo izay ambaran'ny devolo ry havana. Lainga daholo izay ambaran'ny devolo. Fa izay ambaran'Andriamanitra ny marina. Ary tena hoe ny fomba tsotra sady tokana raisina ao anatin'io fahalavona io dia ny finoana. Ampiasao ny finoanao rehefa tojo raha sanatria ka tafalatsaka ao anatin'izany fahalavona izany ianao. Ampiasao ny finoanao hiarenanao. Ilay finoana izany dia tsy inona fa hoe mino fa izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ohatra fotsiny momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Izay zany ny raisinao zay sady midika zany hoe tsy mbola niala tamiko Andriamanitra. Raiso ny tenin'Andriamanitra izay milaza manao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ary zany nampaharitako ny famindrapoko aminao. Raiso zany teny zany. Raiso ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka manadio antsika manafaka antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zany hoe raha miaiky an'io fahotanao io ianao dia afaka ny azo famelan-keloka ianao na dia izao ary hodiovina amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fa indraindray manko lasa ohatrany hoe tsy hita intsony izay atao dia lasa tantaraina tsy tantaraina roa ilay zavatra, lasa vao mainka mampitombo olana isika ao anatin'ilay fahalavontsika. Fa eto amin'ny Jesosy dia tantara ho aminy dia tonga dia minoa fa voavelany elokao dia mitsangana. Tahaka an'ilay vavitratra nitsangatsanga, ozy ny Jesosy taminy manao hoe zaho kosa tsy manameloka anao mandehana aza manota intsony. Ndraisiny izay teny izay dia nitsangana izy dia lasa izy. Dia izay mihitsy koa raiso ny teny famindrapo sy ny teny famelan-keloka izay atolotro ny tompo anao. Mivavaka foana ilay olona isan-kalahady mandray teny famelan-keloka foana fa ohatrany tsy mino. Ohatrany tsy mino hoe tanteraka amin'ilay teny famelan-keloka satria heveriny hoe lehibe loatra ny fahotana vitako. Raiso amin'ny finoana ary izay mahatonga amin'ny tena raha vao tsy manana finoana ianao tsy tafarina mihitsy ao anatin'ny fahalavona. Satria ny finoana io no entinao mandresy ilay zana-tsipika mirehitra ilay alefa amin'ny devolo izay ao anatin'ny sainao manangoly antsika ka mahatonga antsika ho kivy sy ho ketraka io. Ao anatin'ny fahalavona dia lasa tsy tafatsangana intsony. Fa rehefa raisinao ny tenin'Andriamanitra izay toy ny sabatra roa lela, maharanitra io, mahandrava io, tonga dia tafatsangana ianao. Anisan'ny tenin'Andriamanitra anankiray koa izao izay nambaran'i Jesosy Kristy no hoe raha manota aminao ny rahalahy izy ka mibebaka izy, tsy hoe impito ihany fa impito-polo impito dia avelao foana ny herinozy izy. Jesosy no niteny izany.
ny dikan'izay zany dia raisinao zay hoe raha nampianatra an'izany izy a dia manao an'izany koa izy zany raha mibebaka aminy azy zany ka efa impitopolo ve anao no mibebaka tamin'iny andro iny ahoana no heverinao fa tsy ho voavelany elokao sa efa impitopolo impito zany ny limitiny ao anatin'ny ray andro mazava ho azy raha fa tena mamindra fo Andriamanitra raha manaiky hibebaka eo anatrehantsika ary zany no atonga ny tenin'Andriamanitra teny manao hoe vaovao isa-maraina ny famindrapon'Andriamanitra amintsika averika any ny dikan'izay teny zay vao mifo maraina ianao a dia efa pre eo ambony latabatra eo ny famindrapoanao zay ny dikany matoa ianao mbola men'Andriamanitra tombonandro fa tsy nalainy mbola tia nomena ny famindrapony ianao fa metezana antona azy mandrakariva aza mijanona ao anatin'ny fahalavonao ao fa nio zavatra nahazo anao io a azonao angalana lesona amin'io avy io anaovan'Andriamanitra ampianaran'Andriamanitra zavatra be deaibe amin'ny fiainanao io fa mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana amin'ny finoana raiso mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe mino aho fa tia Andriamanitra mino aho fa tsy nandao ahy izy mino aho fa hamindra fo amiko izy hibebaka eto anatrehany dia hiarina dia izay aza vela manameloka anao tsony Satana fa efa namindran'Andriamanitra fo ianao na averimberina anatin'ny sainao ary ny zavatra nataonao dia ambaro anao hoe anivoaka ianao ry Satana efa voavelany eriko mila manana an'izany finoana zany mila miaina anatin'izany finoana zany fa raha tsy zany dia eo tavela eo dia hitomany lavy eo ka napetraha tanana na atao an'ity rehetrarehetra ity dia mbola eo ihany satria tsy manana finoana ka ianao hoe napetraha tanana impira rehefa tsy manana finoana tsisy dikany aminao mihitsy rehefa metraha tanany lazainao fa tsisy dikany dao dia antsoinao daholo ty mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ity ianao sy ny finoanao dia ampy na dia tahaka ny voatsinampy azy amindranao ny tendrombohitra zay olana eo amin'ny fiainanao mahireza mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy amen.